manana iatrika fifidianana iverina manomboka rahampitso ny hetsika karapanondro maimaim-poana ho an'ireo tsy manana nefa efa ao anatin'ny lisy mpifidianana 7,700 tapitrisa ariary ny vola ho enty miatrika izany. Raha alatra tolapaty fasana iray mifanila fodirindrina amin'ilay afako maly alina no niverenan'ny mpangalatra alina tena manakasiny atapiny lafy iverina nao inventaire eny am-pasana ireo tompon'ny pasana amin'ny alahady ho avy izao. Ajo andriany Anarivelo tany Ambovombe sy Amboasary tsy fandresen'olo tokana fa ny fandresen'ny tanindrazana no tanjona iombonana. Nipetraka ny fampitokisana teo aminy sy ny mponina tany amin'ireo tany lavitra andrina tany Atsimon'ny Nosy. Ary farany sinema 5D tonga eto amintsika zava-baovao mitondra rivo vaovao eo amin'ny tontolon'ny fialamboly jerena sy enoana anaty efitrano. 9 ariary ny mijery sary miaina 10 minitra. Good ride andramo fa tsy ho mahatiantoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary fiara vaventy manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha ampilaminana. Miarahaba tomboky lasy tomboky vavy tonga saoto anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboka rahampitso ny hetsika karapanondro maimaim-poana anenjany ireo 7 arivo sy 1 alina izay mbola tsy manana izany saingy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana araka ny nambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny ati-tany. Tokony efa avoaka ireo ben'ny tanàna ihany koa rahampitso ireo toerana izay ahafahana manantanteraka fampelezan-kevitra mba tsy hisiany fifanitsahana eo amin'ireo samy kandida fanaty adina. Distrika 430 manaovana ny hetsika karapanondro manomboka Andohanairiva efa voafaritra avokoa ireo toerana ireo noho ny fanisana izay nataon'ny senita. Izy avy hatrany ny famoahana ny vola mitentina 7,700 tapitrisa ariary ahafahana mamita ny asa. Mbola misy olana ihany koa anefa ny any atsimo amin'izao fotoana izao maro amin'ireo mponina ny toerana no mahitrany fonenan'izy ireo niaraka tamin'ny karapanondrom-pirenena noho ny raharaha dahalo. Manokamenandro ambony mihitsy Andohanairiva Ambrosasana zany zao dia efa misy fivirina eny ministère ny finance Andohana horaisin'ny ministre ny finance mihitsy zany izay avy eto ministère ny ati-tany Andohanairiva ihany dia satria azadiny fa ny 7 volana oktobra zao ngedy mikatona ny any ny listra olona reo voalaza reo olona 170 000 reo efa nisoratan'ny senita any amin'ny reo ngely efa voasoratra efa voasoratra olona reo fa nisoratan'ny senita menamena zany hoe juste le karapanondro fotsiny no tsy ao dia une fois vao mivoaka zany numéro dia mameno fotsiny amin'ilay karapanondro fa reo efa misoratra anaty carnet zay ny atana an'io chiffre io dia zay natonga io ary no atao io lefa misoratra io no atao ary dia amin'izay mba tonga dia numéro ny karatra fotsiny sisa ampidirina fa le sasany tena mbola tsy anina dia aleo manaraka andray. Fa nanome baiko ihany koa ireo lehibe ny distrika sy ny ben'ny tanàna tsirairay avy ny avy eo anivon'ny ministera ny ati-tany amin'ny amoahan'izy ireo amin'ny alalan'ny petadrindrina ny listry ny toerana ahafahana manantanteraka fampelezan-kevitra izay hanomboka ny alatsinainy ho avy izao. Ireo toerana ireo kosa dia tsy hanaovana fangatahana intsony araka ny lalàna. Ho an'ny solon-tena-mpanjakana sy ny ben'ny tanàna deny zao zany fantatsika fa 3/3 ny kandida ary dia afana ny fampelezan-kevitra. Ka deny zao zany dia tokony efa miomana ny lehibe ny distrika sy ny ben'ny tanàna mijery sahady ireo toerana zay tokony homena lalana ahafahan'ny kandida manao fampelezan-kevitra. Dia tokony avoaka atao petadrindrina ho hitan'ny mpanao politika sy ny kandida rehetra ireo listry ny toerana ireo mba tsy hisiany fisavorotana ihany koa. Tsy mety tsy inona raha ohatra ka efa tafapetraka ilay fanambarana mialoha ataon'ny kandida zay vao amaliny iray ny lehibe ny distrika rehefa avy eo hoe tsy azonareo ataony manao ao ka ampahafantaro ny kandida mialoha ary ireo toerana omena lalana anaovana fampelezan-kevitra. Efa nahitana olana sahady ny momba ny resaka toerana tanterahana fampelezan-kevitra ny Mahajanga noho ny fifanitsahana ireo kandida roa izay samy any toerana ka voatery ny hitady toerana tsy miankina iray ny commune andaminana ny toedrarà.
eo amin'izay pejin'ny fifidianan'izay hatrany efa manomboka ny fampianarana ny mpifidy ampiasa ny bileta tokana ary efa miparitaka avokoa amin'izao fotoan'izao ireo mpiofana nahavita izany manerana ny nosy ho an'ireo olon-tsotra kosa hatramin'izao eto andrenivohitra mbola maro no tsy mahalala izany atao hoe bileta tokana izany fanatediany tovy Rakotondravony. Bulletin tokana fanehoana misy hatrany amin'ny 10 alina ho an'ny kandidà sy ny fiarahamonim-pirenena no ampianarana ny mpifidy 700 isan'isany no azony ny kandidà. Ampy ireo sa tsy ampy raha ny fatakaran'ny olom-pirenena izany na dia ho an'ny eto andrenivohitra aza mbola be ny tokony atao. Soso-kevitra amin'ny ampiasaina ny bulletin tsirairay ho an'ireo kandidà kosa no vahaolana napetraka ireo olona izay sendranay io arivo io. Tsy mahay mihitsy tena mbola tsy hitanay hoe mandeha amin'ny télé mihitsy zany izy. Tena mbola tsy mahay mihitsy zay zany. Hatrany aloha gn'agny mbola tsy dia le hoe fahenoana ny anarana hoe bulletin tokana zay aloha zay fantatry ny olona fa le fomba fampiasa azy le raha azy asa ngamba hoe misy association Cnoe agny misy association mety maro asa regny ro fa nahavy fa mbola nahatagny ahy aloha mbola tsy dia fantatry le olona le raha. Mbola tsy mahay le bulletin tokana aloha dia sady tsy mbola mahay mampiasa an'le izy fa le samy manana ny anany. Ny bulletin tokana sy ny fifidianana kandidà 330 no ao anatiny. Ahoana ny ampianarana izany ho an'ny tsy mahay vaky teny sy manoratra, ho an'ny zara raha mahita sy tsy maheno tsara. Izay mety ho paikady rehetra dia ampiasaina avokoa amin'izao akatoky ny fifidianana izao, ho ny Flot Nasionaly ny KMF Cnoe. Paikady izay efa atomboka ny fitetezana isam-baravarana amin'izao fotoana izao sy ny famorina olona ihany koa. Fampianarana ny olona fampiasana ny bulletin unika dia na ny bulletin tokana dia nanomboka efa tamin'ny herinandro lasa raha vao vantany vao nahazo ny spécimen ny bulletin tokana ny société civile. Le izy zany raha le fanentanana teo zany zao raha le paikady zany le mpanentana zany misy manao porte à porte, misy ihany koa manao fivoripokon'olona dia misy koa eny manjery. Ataoko fa hoe eo mpanomboana moa zany tsika amin'izao fotoan'izao mbola vao manomboka tahan'ny olona hoe mahay mamaky sy manoratra mahay maky teny sy manoratra mbola resitsika lavitra. Ny atahotra momba ny hoe fampiasana an'le bulletin unika zany io moa nefa lalana nofinidy dia io no hanentanana antsika olom-pirenena indrindra fa isika mpifidy mba hianatra an'le izy. Na izany aza raha ny fitaovana ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena mihetsika mbola lavitresaka ny fampianarana atao, ahoana no atao amin'ireo faritra sady tsy tonga ny fiara no tsy tonga ny dia tongotra ihany koa. Trangam-piarahamonina nanohizana ny fampahalalam-baovao ora vitsy taoriany nahitana ilay vakifasana na haverezana taolambalo anjatony dia tsy manakasina dia fantatra izao fa fasana iray teo akaiky teo ihany koa no nisy nandroba sy nandravarava. Mbola mitohy ny fanatediana ataon'ny zandary ireo tompon'ny fasana vakiomaly ihany koa dia hiverina eny an-toerana ny alahady ho avy izao hanao ny fanisana ireo sisa tavela. Androany maraina mangingina ny teny amin'ny manodidina ny fasana. Miataka ny tanàna ny misy ireo fasana amin'ny tangorona eto Manakasina. Sarotra ho an'ny mponina ny mahare raha izay zavantranga teto nandritra ny famakiana fasana iny. Na ireo tompon'ny fasana aza tsy afaka mamaritra na oviana ny trangan'ny loza fa ny an'ny olazain'izy ireo dia tsy vita indray mandeha izay fa tsy maintsy ny verimberenana satria betsaka loatra ireo razana efa nampidirina tao hatramin'ny nahavita ity fasana ity tamin'ny taona 700 tany ho any. Tao anatin'ny fasana rahateo efa nisy taolana tamin'ny gony efa vonona ny obataina heverin'izy ireo saika ny verenan'ny mpandromban'ny fasana saingy izao trateaky ny mpandevina izao. Tsy misy afantarana ireo razana sy taolana tavela ka tsy maintsy osokafana fandrony ny fasana amin'ny alahady ho avy izao. Amin'ny lahady zany no voreto daholo ny fianakaviana izay amoaka ny razana sisa ambony ao miaraka amin'ny gendarme sy ny lehibe ny fokotany ety amin'ity toerany ity anao efa nitoeran'ireo razan'ireo zany zay tsy hanangona an'ireo tolataolana tsy lasan'ny zalahy ireo zany amin'ny lamba anankiray sisa no azo anaovana anazy. Vao manomboka ny fanadihadiana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana ny zandary eny Ambohimankakely no mandray an-tanana ny raharaha. Araka ny fantatra teto ary dia tsy voavoalohany no nisy in'izay vakifasana izay teny amin'ny faritra iny fa efa misy matetika izany vao tsy ela akory fa vao tapabolana araka ny fanazavana azonay tety saingy ireo tompon'ny fasana
dia tsy mampilaza ny mpitandro ny filaminana fa manidy avy hatrany sy manakatony ireo varavaran'ny fasana ny omaly fotsiny ohatra dia efa nisy indray teo akaikin'ilay fasana vaky navy ireo razana sy taolana marobe iny a dia nisy a ny fasana iray faharoa izay fantatra fa novakiny tsy mataotody ihany koa tao anatin'izay dia nakorotan'izy ireo ny taolana sy ny razana tao anatin'ilay fasana tsy fantatra kosa aloha hatreto hoe firy no razana tsy hita tao anatin'izay. Mbola mitohy moa ny fanadihadiana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana tao anatin'iny fa amin'izao fotoana izao dia efa nandray fanapahakevitra ny tetỳ anivon'ny gendarmerie pirenena ny ametraka ny fanaovana ny laronde eny amin'ny manodidina eny sy ihany koa ny fanentanana ny mponina manodidina amin'ny fijerijerevana sy ny fiambenana ireny fasana ireny dia eo ihany koa ny hoe fampilazana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana raha vao misy fiara na olona aiahina dia izay aloha zany no fanapahakevitra noraisina amerana an'izay hoe vaky fasana matety mitranga izay. Lehilahy iray 5 taona no matampoka rehefa avy nidaraboka teo amin'ny sisin'ny arabe teny anosy zato atsinanana io maraina io tokony ho tamin'ny enora sasany. Iasany mialany tao an-trano ary tsy nisy fambarana aretina na arerahana. Tamin'ny folorana andalovana teny an-toerana mbola tsy tonga ny avy ao amin'ny BMH. Ireo avy amin'ny bourgade misana ny ateloka be vava kosa no efa nanao constat mahakasika ilay maty. Anohanana sa olona ara-pahasalamana tsy misy mahafantatra ny rehetra. Fantatra fa efa nisy arety mitaiza efa ny ely ity rangahy ity izay mahatonga azy torana matetika fanampanazavana. Salany pitavana izany dia nindrera dia izay moa tsy sankitika azy satria ho avela baimany dadalevina io zany manana aretina ohatrany toratora zany nefa dia mahagaga aho fa tena misakafo rangahy io. Izy aloha nanavinavy tamin'lady zay fotony lovaoka zay fa tena miasa be ny saky. Tombana ny maro teny an-toerana fa mifandraika amin'ny arerana ny zavananjo ity iray mpianakaviana ity. Izy raha teo efa antitra nefa fitaterana entana amin'ny sarety no famelomantena isan'andro. Pejy afa kosa indray nahitana fienana hatrany amin'ny 200 ariary ny vidin'ny menaka iray litatra tato anatin'ny iray volana teto Andrenivohitra. Nahitan'ireo mpivarotra mpampiasa menaka amin'ny litatra maro izany vidinana izany raha toka tsy dia nampiovana inona loatra tany amin'ireo tokantrano mividy menaka amin'ny atsinjarany isan'andro. Ny menaka izay isan'ny sakafo fototra ary ahitana karazany maro eny an-tsena fanadihadiana. Raha nahitana fiakarana avokoa ireo karazana legioma fampiasa ao an-tokantrano toy ny ovy sy ny karaoty dia fantatra fa nahitana fienana ny vidin'ny litatra amin'ny menaka tato anatin'ny 3 volana izao. Ho an'ireo tena mampiasa menaka toy ireo mpivarotra mofo eny amoron-dalana dia nahitana fiakarana ny tombom-barotra azony io vidin'ny menaka io noho ny vidin'ny mofo tsy miova. Menaka telo fa misy kely fotsiny ny tombony azy zany mety 5,000 kotrakotra izay famba midina menaka dia tamin'ireny masoka rena fotsiny miverina dia sakafo hohanina dia izay. Ho an'ity tokantrano ity ohatra tsy dia hita loatra ny ambelany izany fidinany vidin'ny menaka izany. Mahazatra azy ireny mividy menaka fefany 10 ariary na tsasaky ny fefany 500 ariary isaky ny anao laoka ritra. Noho ny tsy fahampiany am-pelantanana laoka rony izay tsy voatery asiana menaka loatra toy ny anamamy ihany no atao mba ho ampy ho an'ny rehetra indrindra ho an'ireo maro anaka. Tsy asiana menaka fa atao rony no misy anamamy dia atao rony. Impiry anao tany herinandro ianao manao laoka ritra dia asiana menaka? Antsakandrindray tsy isan-kerinandro. Menaka vidiko dia fefany isan-kerinandro. Mbola tsy midina mihitsy nefa satria grossiste maka menaka. Tsisy dikany menaka na midina ary ny vary sy menaka ny tsara raha midina. Tsy fantatr'ireo mpivarotra izay tena antony napidina io vidin'ny menaka io. Avy any Tomasina ny mpamatsy azy ireo ary mividy amin'ny bidon sy amin'ny vraky izy ireo. Ny mpividy raha teo ankehitriny tsy dia mijery kalitao izany fa rehefa menaka dia tsy faina. Ankehitriny tsy misy intsony ireo menaka mandry fa ireo hita fa madio no be mpividy. Fa menaka misy mandry dia misy madio. Dia le mandry zany zao krizirizy amin'izao fa tsy dia misy fa madio koa misy fa nidikidina ihany efa nidikidina daholo. Menaka zao tamin'ny tsy tadidiko 2,7 alina dia ny 20 litre bidon dia zao izy zao
lasa 7 alina 6:30 alina tsy haiko hoe le solika ve niakatra sa mbola tsy fantatra hoe inona mahatonga le izy midina. Ny amarotanay zao 350 ny amin'ny bidon dia 703 ny amin'ny litre 19 000. Taloha izy 22 500. Efa nisy fotoana tafakatra hatrany amin'ny 5,000 ariary ny litatra amin'ny menaka tamin'ny 3 volana lasa. Nidina tampoka izany tatoato ary efa misy hatrany amin'ny 700 sy 3,000 ariary ny litatra ankehitriny. Nidina kely ihany koa ny siramamy, ny hena 10,000 ariary ny vidiny iray gony. Fiainana izay tsy hita loatra ny amin'ny vidiny ny atsinjarany. Eo amin'ny pejy fampianarana ivoaka ny asabotsy avy ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo renivohitra raha toa ka efa nanomboka nivoaka izany tamin'ny 13 septambra ho an'ireo renivohim-paritany sasany. Raha ampitso no ataony sivana fialanenina na ny délibération ka ahafantarana ny noty farany ambany ahazona n'ity diplôma mpanjakana fahatelo ahafahana miditra ny amin'ny université ity. Arahintsika ny fanazavana ny tompon'andraikitra. Efa vita tanteraka ny fikirakirana ny antotartasy rehetra ary efa volona tanteraka koa ny famoahana ny valin'ny fanadinana fa miandry ny fotoanan'ny délibération izay atao raha pitso zoma 20 ny volana septambra dia aorianan'izay moa zany dia miroso amin'ny famoahana ny lista izay ho affichena ny sabotsy maraina dia ho aparitaka any amin'ny Cisco manodidina koa ny sabotsy io ihany. Ny fikambanan'ny mpitsara izay misy 300 sy ny président jury 7 ireo no miara-manapaka izay salanisa farany ambany izay ho raisina fa tsy araka ny filazan'ny gazety sasany hoe efa no faritana amina niveau anankiray. Lafim-baovao afa-kosa indray tsy ny fandresena amin'ny fifidianana no zava-dehibe fa ny fandresen'ny malagasy rehetra mba ho firenena manana ny maha izy azy i Madagasikara. Izay no isan'ny afatra napetraky ny filohan'ny MMM tany Amboasary Atsimo sy Ambovombe nandritra ny fandalovan'ny tany an-toerana omaly. Fionana mivantana amin'ireo mponina teny fotony fa indrindra tamin'ny komity mpanohana tany an-toerana no natao. Tany an-toerana Inalsosomboniana. Tsy misy fandriampahalemana kely ny karaman'ny sefokotany sy ny lefitra, tsy ampy fitaovana entina isorohana amin'ny asan-jiolahy, tsy misy pia ireo tanora any an-toerana. Izany rehetra izany no nampikaikaiky ka nitanterin'ireo sefokotany sy ny ben'ny tanàna ary ireo tompona andraikitra avy ao amin'ny distrika any Amboasary Atsimo tamin'ny kandida Adzo Andrenanarivelo omaly raha nandalo tany an-toerana izy. Fanjakana ray aman-dreny mitsinjo ny tsirairay avy tsy jerena tavan'olona vita ny fifidianana dia izay mandresy eo hitatana ny firenena, hitondra ny firenena ny tsaratsara kokoa fa tsy hoe azy tonga eo dia amoritra tanan'akanjo dia anala nasavangy amin'ny hafa koa. Tsy androso mihitsy ty firenena ty raha izay mbola toetsaintsika ary tsy androso mihitsy raha mbola fingapingana sy toetra tsy mendrika no isehoeto. Raha ny tany Ambovombe kosa efa betsaka ny zava-bitan'ny kandida Adzo Andrenanarivelo tany an-toerana fony izy mbola teo amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ka nanamafy izay ireo tompona andraikitra sy ny olo-manakaja tonga nanatrika ny fionana mivantana tamin'ny mponina. Matoky aho amin'ity ndray mitoraka ity fa io no hanapotry antiga hanapotry ny Madagasikara. Manao kombakambava izy hoe filohareo raha falany raho le amboariko meko anareo bengy ty azy fanamboary zay raha angatahinama azo vigny avao fitsy manam-pahefa misy milaza tsasa ianao mitokany zava-bita reny na tonga manam-pahefana ireo androany kandida filoha Adzo vola mpanjakana nanova asa maro aby io atyreo vola lahatay ao vola mpiangonana vao halagny hamanasa fampandrosoana io. Vola mpanjakana nanaovana asa fampandrosoana andesin'ny karakara ny vahoaky sy ny karabelo. Na misy aza ny efa vita mbola maro lavitra ny mila tao. Tsy mbola fotoanan'ny fampielezan-kevitra izao ho iatrany Adzo Andrenanarivelo ka izay no antony ny fionana tsotra tsy mila fanentanan'ny mpihira sy orkestra maro isan-karazany.
Nandritra izay dinika tamin'ny ponina izay ihany koa no nilazany fa tsy ny fandreseny amin'ny fifidianana filoha am-pirenena ny zava-dehibe fa ny fandresen'ny vahoaka malagasy rehetra. Madagasikara tsy nalamy eo ary fa tsika menakavy ny anjarako dia mametraka ny rafim-pitantanana isin'ny fanjakana mahery sy matanjaka afaka iaro ny vahoaka malagasy izay nanangana azy fa tsy fanjakana natao anima sy anapotika ny vahoaka izay nametraka azy ihany teo. Zay mahatonga hoe tsy alahy fa anareo antsika menakavy ka dia mananteny izay fa tsy ao anatin'ny 10 taona na 10 taona dia vita misy miteny sasany hoe vitatsika mpanao magia. Za tsy mpanao magia fa za kosa vonona hiasa ho amin'ity firenen'ity mba ho tontsoantsika menakavy. Tonga maro ny mponina aty amin'ny distrika Amboasary Atsimo sy Ambovombeandroy nandray an'ity kandida ity. Tamin'ny fahatsoram-po sy ny fahintsina no ny fanakalozan-kevitra tamin'izy ireo momba ireo fangatahana samihafa na rarotiny ny mponina nampitaina. Tsy hijerena alaviran-tany sy fiavin'olona ny fampandrosoana ho ny kandida Ajo Andrianenarivelo tamin'ny fandalovana tany Beroro, commune miavaka amin'ny asarotany lalana sy ny fandrobana ataony Malaso. Resy lahatra amin'ny fampihavanana amin'ny alalan'ny fampandrosoana ireo mpanao politika sasany avy any an-toerana ka nanatevin-daharana ny Front National ny Malagasy miara-miaingy fanadihadina. Isan'ireo toerana nahazo tombontsoa tamin'ny volam-bahoaka tsara tata ny Beroro. Trano rebaka ny teto amin'ity tokotany misy ny fonenany lehibe ny district ity teo aloha. Afaka mirehireny reny votry ny district eto Beroro ankehitriny amin'ny fananana trano vaovao ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana aty toerana. Ezaka niarahana tamin'ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana no nahazoana azy ity. Na dia izany aza dia mbola maro ny ezaka mila atao hampandrosoana ity faritra ity. Lalan-tany 80 kilometatra miala ny ranohira mamakivaky an'Isalo atao ao anatin'ny adiny 5. Tsy maintsy mbola miampita ny reny rano mangoky rehefa vita izany. Faly dia faly hay mifatongavana dia ratsy aza ny lalana sy ny tsy fandriam-pahalemana aty aminay tena sarotra be dia niezaka ihany izany dia hitanay izany fa ny kandidat tsara sitrapo mahavy amin'izay tany laly be tahaka ny reto. Naha vice premier ministre anazy dia besaky ny zavatra bitany ary tsy misy akinafinafina ny zavatra ataony. Anakamerina, anakabaniandro, hajo, Andrianenarivelo. Sy mahanakabaniandro azy no ataona ino. Manakisika manampirazana sika koa. Fanfanahiny, ny toesiny, ny raha nataony. Zay zany ny mahasakenay manday azy aminareo eto, sy ahamena senay. Tsy misy azo amaivanina ny olona ny faritra rehetra manerana ny nosy. Isan'izany ny aty amin'ny toerana adino lava tahaka tony. Izahay tonga eto io te hafantatra anareo, te hifanarotava taminareo. Tsy mety koa hoe rehefa tonga ny fampelezan-kevitra vao avy tatia, fa tsy maintsy tonga meloa, mifankalala aloha. Somary sadakitra ihany akonakaty. Raha desaka tamin'olona izahay dia betsaka no miteny tamiko hoe anao président aza mandeha Beroro any. Fa lavitsany no kely mpifidy any. Raha mbola misy malagasy eto Madagasikara toerana fivondronana na kely na lehibe mpifidy ao aminy dia mbola malagasy izany ka tsy maintsy tonga any aby. Taorian'ny fionana tamin'ny solon-tenam-bahoaka, ny tetin'ny tanàna sy ny tsena ny kandida Ajo. Fotoana nampatsiahany fomba fanaony tamin'izy mbola be ny tanàna ny komina ambanivohitra. Tafita ny dikany hoe malagasy miara-miainga, ny fandray ny tady dokanga. Sarotra ny asa miandry amin'ny fanarenana ny faritra rehetra hoy ireo solon-tenam-bahoaka nandray ny fitenenana, ary notakian'izy ireo ny ametrahana ny tena fifandanjana isa-paritra mba ho azo tsapain-tanana ny fampandrosoana. Tsy vita ny anarany vondron'olona sy foto-kevitra politika fa teny filamatra eto mampandroso koa. Nanentana ny olona hifidy ireo tanora MMM tamin'ity androany ity. Zava-dehibe hoy izy ireo ny fandraisan'ireo mpanohana na ihany koa ny mpanao politika anjara amin'ny fanentanana ny vahoaka anefa ny adidiny. Tsy mbola fotoan'ny fampelezan-kevitra ihany koa izao ka ny fampahafantaran'ny kandida amin'ny fizarana ny taratasy mirakitra ny momba azy. Raha ny androany dia taratasy fampahafantarana miisa hatrany amin'ny 2,000 no efa voazaran'izy ireo teny Mahamasina sy Ambohipo.
votoatin'le hetsika dia fitaomana ny olona hoe ifidy hoe ndao entanina zany ny olom-pirenena hoe anefa ny adidiny aneo ny safidiny andeha Anjotrabato amin'ny 25 oktobra manaraka an'izay moa iarahantsika malala fa ny malagasy miaramiainga manana olona izy izay vonina iroso amin'izay fifidianana hoatrehana amin'ny 15 volana oktobra zay dia mampafantatra ny olom-pirenena an'izay olona zay tsy zay fa Andriamatoa Iadjo Andriana Narvelo dia mampafantatra an'izay amin'ny alalan'ny sary ohatra zay hoe ity le Iadjo dia zay no ataonay dia sary ohatran'izao no hoentinay omenan'ny olona dia ny mahafinaritra moa dia ny akamaroan'ny olona dia efa mahatsapa ny asa vitany raha teto Antananarivo sy ny manodidina ary na manerana nosy koa aza. Antoko politika miisa 20 avy eo anivon'ny vondrona HPM na hery politika mitambatra no nanambara fa anoana ny kandida ny MMM malagasy miaramiainga ajo Andriananarivelo. Malalaka kosa ireo antoko na fikambanana politika sasany amin'ny fanoana ny kandida izay maharesy lahatra azy fa hanavotra ny fireneny fanadihadiana. Nanambara-pahabe maso androany ny vondrona politika HPM taorian'ny fiaonan'izy ireo tamin'ireo kandida filoham-pirenena misy 30 fa afaka manohana ireo kandida izay maharesy lahatra azy ny tsirairay ny antokona fikambanana politika ao anatiny. Anisan'ny fantatra izao fa manohana ny Andriamatoa Ajo Andriananarivelo, Andriamatoa Ralson Roger, mpandrindra ny HPM eto Antananarivo sy ny vondrona parlementaire ary antoko politika sy fikambanana miisa 20 manerana ny nosy. Ny fifidianana sy olombavambahoaka indray kosa malalaka ihany koa ny mpikambana na irotsaka amin'ny alalan'ny tenany manokana na ihany koa hitondra ny anaran'ny HPM. Noho izany nanapa-kevitra ary ny HPM, ny Assemblée Générale, ny Coordination Nationale fa avela malalaka ny sensibilité tsirairay avy hanatona ny candidat heveriny fa hanavotra ty firenentsika ty amin'izao fifidianana zao. Avela malalaka ny mpikambana tsirairay avy tsy voafehy na ny fikambana misy azy tsy omena tsiny hanatona ny candidat heverina fa hanavotra ty firenena ty. Samy resy lahatra ny rehetra ho ny hery politika mitambatra fa ny fifidianana ihany no vahaolana eto amin'ny firenena ahafahana mivoaka amin'ny krizy. Noho izany dia manaiky ny sy ny fifidianana ny HPM raha toa ka tafapetraka avokoa ny fepetra rehetra ahafahana mandateraka izany mba tsy hisiany ny korotana. Zay fa ny HPM dia maneky ny hisiany élection io no heverina vahaolana farany hamana ny olana. Hoy zay hoe raha toa ka tanteraka ireo condition rehetrarehetra marobe zay takiny fifidianana. Sy de milaza zay mametraky ny ainay fa mba maniry hisy fifidianana tena izy tena tsy apisy fikorotanana. Fa mitazo nefa ny HPM milaza hatrany fa hoe ny fifidianana no vahaolana farany amin'ny zao famana krizy zao. Samy alalaka avokoa araka izany ny rehetra fomba izay ahafahana mitondra ny firenena indrindra eo amin'ny fanehoan-kevitra. Pejy hafa kosa indray manodidina ny 3 tapitrisa ireo anelanelan'ny 470 ka hatramin'ny 570 taona tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara. 400,000 mpona tafiditra ao anatin'io salan-taona io. Isan'ireo manana olana mikasika ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny olon-dehibe i Madagasikara ka izany no antony andraisan'ny UNESCO anjara amin'ny fanofanana ireo mpampiofana. Tato anatin'ny 10 taona ny emitra isika malagasy raha ny fitombony io tany tsy mahay mamaky teny sy manoratra io. Fanadihadiany Ilta Asinjo. Raha 700 ny eo anelanelan'ny 570 ka hatramin'ny 570 taona ankehitriny amin'ny taona 524 kendrena ho 720,500 mponina olon-dehibe no sisa tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka 720,900 sy enina sy 7 hetsy no andray fampianarana amin'izany. Izay ny tanjona mila tratrarina ho an'i Madagasikara. 420,100 nireo mponina eo anelanelan'ireo salan-taona ireo izany ho an'Antananarivo izany hoe ambony kokoa raha miohatra amin'ireo renivohim-paritany rehetra manerana ny nosy izay manana salanisa 120,100 eo. Izany hoe maro ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra no miakatra andrenivohitra. Ty dia tsy ezaka ho an'ny androany fotsiny fa tena ezaka permanent
ahoana no atao hanavotana an'ireo olon-dehibe tsy mahay manoratra ireo satria ilainy zany ho an'ny fampandrosoana fa raha olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra io ny basin'ny fampandrosoana aloha alphabétisation. Ho an'ny olon-dehibe tsy ny fampianarana ahay hamaky teny sy manoratra ny zava-dehibe fa ny fanomezana azy ireo ny tosika ilaina hanampy izany fahaizana izany ho lasa fanohitra entina mivoatra eo amin'ny fiainana. Mirona kokoa ho any amin'ny fanofanana ara-teknika araka izany ny fampianarana azy ireo. Satria zany alphabétisation fonctionnelle dika zay dia hoe tsy maintsy mitondra amin'ny fahaizana asa ny alphabétisation zay ilay mahafonctionnelle azy intensive atao aingaikaingana fa tsy mitrainina ela be sahala amin'le hoe fampianarana an-dakilasy ho 5 taona 9 taona fa faritana normalement eo amin'ny 20 andro dia efa tokony hay zavatra ilay olona fa dia ny objectif dia mba hahafahany miohitra mba mitondra fampandrosoana fa tsy ho vesatra ao amin'ny fampandrosoana. Fanambakana, fanambaniana, tsy fahafahana mizaka tena irery tondromolotra, olana fanampy no an'ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra ireo. Manerana ny Madagasikara ny faritra Androzy Anosy no tena ahitana izany betsaka hatramin'ny 900 ponina. Maneran-tany 770 sy 700 tapitrisa ny olon-dehibe tsy mahay manoratra sy mamaky teny. Miampy ankizy 500 sy 200 tapitrisa sy tanora 200 tapitrisa araka ny tarehimarika ny firenena mikambana. Mandray fiofanana etsy amin'ny Bukasa Tanimena mandritra ny iray volana ny mpampiofana 30 izay paritaka manerana ny Madagasikara. Raha tsy ahitana filaharana eny anivon'ny trano fijerena sarimihetsika lehibe eto Antananarivo manokana amin'izao fotoan'izao dia sambany tonga teto amintsika ny cinéma 5D. Ho an'ireo mpankafy ny sarimihetsika sy ireo izay manaraka ny teknôlôjia farany dia hisokatra amin'ny sabotsy izao ny cinéma 5D etsy Antanimena. Tsy malaza intsony ny trano fijerena sarimihetsika lehibe, manao izay velomany ihany koa ireo mpandefa video manoloana izany. Efa tonga eto amintsika ny cinéma 5D, ny efitrano fijerena sarimihetsika 5D voalohany eto Andrenivohitra no hita etsy Antanimena. Manaraka ny teknôlôjia farany ireo efitrano roa eny atoerana, ahitana ireo solomaso, seza mihetsika na koa ireo effets spéciaux manaraka izany. Nosantarina androany izany ho an'ny mpanao gazety sy ny fianakaviana akaiky ny mpikarakara. Raha ankizy aloha raha tena ankizy kely mety mitataina ihany mety mitataina ihany fa zany hoe rehefa vonona tsara daholo mahafinaritra be fatriny ankizy ary hijanona foana eo. Mahafinaritra ilay izy dia ohatran'ny hoe zavatra iainana mihitsy izany ilay izy fa tsy hoe sary na nijery fotsiny ary dia ohatran'ny hoe niaina ohatran'ny hoe tena niaina tamin'ilay izy ihany koa ohatran'ny olona nitaingina rehetra ihany. Fanamby ao anatin'ny iray volana manotompona andraikitra fa miankina amin'ny fankafizan'ny olona ny tontolon'ny sarimihetsika ny fivoaran'ity efitrano fijerena 5D ity. Tsy natao an'ny rehetra nefa izany fa misy ireo tsokajin'olona tsy afaka mijery izany. Tsy dia misy atahorana fa ho an'ireo olona ataontsika hoe mazavaza aloha zany ny olona bevoka tsy afaka hitaingana an'ilay satria mihetsiketsika misy mouvement be ilay seza amin'ilay izy dia ilay olona tsy dia manana tsy salama loatra zany ohatra hoe ataontsika olona misy voandrena andro be ireny ohatra na ohatr'izany ohatra zany ireny dia ny olona manana tosidra avokoa tsy tsara aloha zany mitaingana an'ilay izy fa koatr'izay afaka mitaingana daholo rehefa hitanao hoe sa ianao fahalalana ho any ankizy dia misy afaka manovo fahalalana amin'ny film reny zany ankizy ohatra hoe raha mivizite an'ity hoe inona marina moa misy amin'ity univers antsika misy antsika ity ohatra dia afaka hoentina makany amin'ny univers izy dia ao anatin'ny film zany. Hatreto aloha 7,000 ny mijery sary-miaina mandritra ny 10 minitra, vidim-pidirana izay nambaran'ny mpikarakara fa mora raha ampitaina amin'ny any ivelany. Hisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny sabotsy azy izao ity efitrano fijerena sarimihetsika 5D etsy Antanimena ity. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray, vita soamantsara ny fanamboarana ny fototra-fitrasan'ny Malakam izay aniova ho Stade des Cheminots amin'izao fotoan'izao. Nahatra herintaona mahery ny faharetan'ny fanamboarana ary mahazaka mpijery mahery ny 5 alina izy ity ankehitriny. Mpandraharaha malagasy no mitantana rehefa niala teo ambany fiadidiany ny komina Antananarivo izany teo aloha fanadihadiana. Otokanana amin'ity farany volana ity ny kianjan'ny Malakam etsy Antanimena izay nampalaza ny baolina lavalava nandritry ny 100 taona nidirany izay teto Madagasikara. Rehefa tsy nandray lalao intsony nandritry ny herintaona mahery izay tao anatin'ny fanamboarana tanteraka ity kianja ity izay niova ho Stade des Cheminots ankehitriny.
tsara sy mamaly ny filan'ny mpijery izy ity izay ahitana toerana ho an'ny mpijery maherin'ny 5 alina eo izay navozina tanteraka ny manodidina sy ny tribune centrale ihany koa. Trano folo ihany no natokana ho an'ny mpivarotra eto amin'ity kianjan'ny Malakama eto Tanimena ity ary fomba tokoa izany toerana izany. Toeram-pivoahana anisan'ny manaraka ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa no najoro ankehitriny. Trano natokana fikotranana sy ny fibatana fonjam-by ho an'ireo mpikatroka izay hiatrika ny lalao eo amin'ny kianjan'ny Malakama io. Misy vavahady lehibe izay natokana ho an'ny fidirana ireo manam-pahefana izay vao naorina malalaka tsy toy ny teo aloha intsony eo ambadiky ny tribune centrale amin'izao fotoana izao ary azo ametrahana fiara izy ity. Misy ny toerana voatokana izay natokana ho an'ireo mpividy ny tapakila sy izay hiditra ao anatin'izany kianjan'ny Malakama vaovao izany. Andrasana araka izany isokafany amin'ny fomba ofisialy satria dia sady manakaiky ny filan'ny mpijery no ampivoatanana ihany koa ary mahasitona ireo mpijery baolina lavalava eo ity kianja ity tsy mijanona eo amin'izay sehatry ny fanatanjahantena izay ihany koa nefa no ampitranona eto amin'ny kianjan'ny Malakama fa isy ihany koa ny hetsika rehetra izay idiram-bola araky ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Mpandraraha malagasy no mitantana azy ity rehefa niala teo ambanin'ny fifehezan'ny komina Antananarivo renivohitra ary izy ireo no mifehy mivantana kianjan'ny Malakama ao anatin'izay rehetra izay. Velombolo tanteraka repoti ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny eto Analamanga amin'izao fahazahoana ny kianja vaovao etsy Tanimena izao satria dia mahasitona mpijery marobe hatrany ity kianjan'ny Malakama ity no izy ampivoatanana ihany koa. Betsaka ny zavatra navozina natao anatin'izay kianjan'ny Malakama izay ary betsaka ihany koa ny fandaniam-bola natao tamin'ny fanatsarana satria dia mila izay fotodrafitrasa anisan'ny manaraka ny sehatra iraisam-pirenena izay isika eto Madagasikara ary tokony ho kajiana toy ny Andriamaso ny fotodrafitrasa izay vita toy izao. Mbola ny iray isan-jaton'ny malagasy ihany no manafahafahana miditra sy mampiasa malalaka ny internet ary mbola tsy betsaka ihany koa ny olona manana ny finday izay avolenta ahafahana mampiasa izany tsy misy fetra. Ho fanarenana ny lesoka sy manampy ny ezaka amin'ny fampiasana izany dia manolotra zava-baovao telo an'ny mpanjifa ny Orange. Ny finday Alcatel mitovy lenta amin'ny iPhone, manampy azy ny fahafahana mampiasa malalaka ny site Wikipédia ary ny tolotra mandamina izay amin'ny sarany 900 ariary ahafahana mahazo SMS 30 antso 300 sekondra ary internet 20 mégaoctet. Nampahafantarina ny mpanao gazety androany ireo tolotra telo ireo. Ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny isaorainao naraka ny hatramin'ny farany mamay fotoanao indray ho amin'ny rahampitso tahaka izao. Veloma tompoko.